ho aminao ny ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity anio ty ravana dia arak'izay hitantsika amin'ny Kolosiana toko voalohany andiny 5:20 ka hatramin'ny 20. Kolosiana toko voalohany andiny 5:20 ka hatramin'ny 20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany, ary izy no taloha ny zavatra rehetra sady ao aminy no ahareta ny zavatra rehetra, ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia ny lahy matoa tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoerany fahafenoana rehetra, sady izy no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy izao no mampifampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Amen. Araka izany ry havana dia ny fanambaran'ny Paoly an' Jesosy Kristy. Izany no hitantsika amin'izao ampatsoratra masina izay nisoratany ho an'ny kristianina tany Kolosia izao, ary famarinana telo ry havana no azontsika tsoahana avy amin'izany. Ny famarinana voalohany izay hitantsika eto ry havana dia izao hoe: voalohany lahy matoa ary loha i Jesosy Kristy, hoy Paoly. Voalohany lahy matoa ary loha i Jesosy Kristy, hoy Paoly. Hitantsika izany amin'ny andininy 10:20 ka hatramin'ny andininy 20. Etsika ravana dia mahita fa manazava moa Paoly anatin'ity epistily ity izay nisoratana amin'ny kristianina tany Kolosia ny amin'ny Jesosy Kristy, ahoana ny fahalebiazany sy ny voninahitra izany Jesosy Kristy izany, dia io toerana hoe ambony dia ambony ananan'i Jesosy Kristy io. Izy no voalohany, izy no loha, izy no lahy matoa. Eo amin'ny andininy 10:20 zao dia izany ny ambarany: izy no lahy matoa talohan'izao rehetra izao. Lahy matoa talohan'izao rehetra izao. Le lahy matoa zao dia efa ilazana hoe voalohany. Dia tahaka izany koa andininy 4:20, izy no nahariana ny zavatra rehetra. Izany hoe mialohan'ny fahariana izany dia efa teo izy, maneho ilay toerana lehibe ananany izany, ary ny zavatra rehetra dia natao ho azy. Dia tahaka izao koa ny andininy 7:20, izy no taloha. Le taloha manko avy amin'ny teny hoe aloha. Izy no taloha ny zavatra rehetra. Tsy mbola nisy zavatra ary akory dia efa teo izy. Izy ny taloha, talohan'ny Adama sy Eva, talohan'ny fahariana rehetra dia efa teo Jesosy Kristy. Andininy 8:20, izy no lohan'ny tena. Ny loha izany zavatra any ambony izany, izany no mitarika, izany no miankina ny zavatra rehetra rehetra, dia i Jesosy Kristy no loha, mitarika ozy izy ny fiangonana, mitarika ny fiangonana. Izy no voalohany, mbola ambarana izany andininy 8:20, dia ny lahy matoa tamin'ny maty. Izy no lahy matoa tamin'ny maty. Entiny ilazany izany ilay fitsanganana voalohany, izay izy no nanomboka an'izay fitsanganana maty izay, dia ho arahany rehetra ihany koa rehefa avy eo, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Izany ny amaranany azy amin'ny andininy 8:20, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy, lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Izy izany no manana ny toerana ambony indrindra. Izy no mitarika amin'ny zavatra rehetra rehetra. Izy no eo aloha. Tsy misy olona zany afaka hoe ialohan'i Jesosy Kristy, fa izy mandrakariva no eo aloha. Ary zay le toeram-boninahitra zay, zay le hery sy fahefana zay, izay le fanomezana voninahitra lehibe an' Jesosy Kristy, izay le hoe fametrahana azy aloha amin'ny zavatra rehetra izay. Ohatra ny tsisy hafa amin'ireny manam-pahefana ireny, tsy maintsy eny aloha foana ny manam-pahefana napetraka, ary mipetraka eo aloha eo satria manam-pahefana. Dia izay Jesosy Kristy manana izay toerana voalohan'izay izy. Ary io ny havana dia namafisin'ny Jaona eo any amin'ny Apokalipsy: izy no voalohany sy farany, alfa sy omega, le fiandohana sy fiafarana ozy.
Zany ny fanambarana nambarany Jaona azy, ary zay ilay Jesosy Kristy zay. Zay izy ilay voalohany, izy ilay lamatoa, izy ilay lohany amin'ny zavatra rehetra, izy no mitarika ny fiangonana. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miova ry havana io toerana misy an'i Jesosy Kristy io, ary tokony mbola amerina metraka azy amin'io toerana io daholo sika rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ohatra fotsiny zao faran'izay tsotra kely rehefa mifoy ianao te Jesosy hoe loha, Jesosy hoe ny voalohany antsoinao sy resahanao, sa rehefa afaka adiny firy teoriana anao vao miresaka aminy. Zany zao de efa metrahana an Jesosy ho lohany zany amin'ny zavatra rehetra ozy izy, na hanompoka anao asa ianao atomboka miaraka amin'ny Jesosy Kristy ve? Raha andray fanapa-kevitra ianao manontany hevitra Jesosy hoe aloha, sa tonga dia mandeha amin'izao fotsiny. Zany zavatra zany manko nilay eo amin'ilay pratikan'ilay izy tena amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra mihitsy de mametraka an Jesosy lohany foana. Raha manao trano ny olona dia hoentina mbavaka aloha, zay le fanomezam-boninahitra an Jesosy Kristy. Rehefa nokana trano indray de mbola entina ho tokanana ankasitrahana an Jesosy Kristy aloha. Ary zay no mahazava-dozany hoe rehefa nanao trano de nivavaka, rehefa hanokana trano de lasa indray aloha mandeha manontany mpanandro mangataka daty. Tsy mety fa Jesosy Kristy aloha, izy ny voalohany. Ka zay sitraky Jesosy Kristy natao fa tsy hoe alao tsy maintsy asiana an'izao de le fivavahana indray zany no asianao anaraka an'izay daty atoron'ny mpanandro avy any. Tsy mila maka an'izany intsony tsika kristianina ry havana. Ary tahaka an'izany koa ny fiainantsika. Be dia be anie ny karazana filôzofia sy fahendren'izao tontolo izao hoe izay mitondra ny fiainan'ny olona. De ny aniza no ambony indrindra eo aminao? Ny aniza ny teny voalohany? Ny tenin'i Jesosy Kristy sa ny tenin'izao tontolo izao sy ny fahendren'izao tontolo izao? Fa raha mbola ny hevitrizao tontolo izao sy ny filozofian'izao tontolo izao, mbola tsy mipetraka amin'ilay toerana voalohany amin'ny fiainanao zany Jesosy Kristy. Mbola tsy lohany amin'ny zavatra rehetra, mbola tsy mitarika aminao izy zany ny dikany. Ary fotoana zao amerenana an Jesosy amin'izay toerana voninahitra lehibe izay tokony isy azy eo amin'ny fiainantsika izay. Eo amin'ny asa fanompoana izay ataontsika anatin'ny fiangonana any, tena mandeha aloha ve Jesosy Kristy? Sao de mbola ny fitadiavana e? Sao de mbola ny fiainana izao fiainana izao e? Sao de mbola zany no mandeha aloha? Fa tsy Jesosy Kristy no apetratsika amin'ny toerana ambony indrindra. De raha izay no mitranga de mbola tsy tafavoaka sika. Ary zany mahatonga azy ny teny hoe katsao alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. De anapo anareo zany rehetra zany. Mandehana aloha mivavaka. Fa tsy misy an'izany hoe ka za hanao examen, mpianatra zao manko efa hiatrika examen. Ianao examen de tsy andeha hivavaka mihitsy aloha, ajanona daholo aloha ny zoatra rehetra zao. Katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Ataovy priorité ny dikan'izany Andriamanitra. Ho hitanao fa manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Na ny hery sy tanjaka entina manala fanadinana nga anananao zany raha tsy Andriamanitra nanomeanao an'izany, fa nga nahavita fanadinana sy examen sy nahavita révision takaninona azy ianao, manana hery anga ianao entina manala fanadinana raha tsy avy amin'Andriamanitra ny hery entinao makany. Tsia, tena ao amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra ka omeo azy ny voninahitra, omeo azy ny toerana izay tokony isy azy eo amin'ny fiainantsika. Mbola be deaibe ny ohatra azo lazaina, fanjarinao mandinika hoe inavy ny zavatra azoko tokony hovaina amin'ny fiainako mba ahafahako mametraka an Jesosy ho lohany amin'ny zavatra rehetra, amin'izay rehetra ataoko. Ny fanontaniana mipetraka amiko aminao zany zao hoe manana an'izany toerana ambony sy lehibe ary voalohany amin'ny fiainanao zany ve Jesosy? Mitaonanao ary havana amin'ity anio ity, mba handiny tena, eritreritra, hanova izay tokony hovaina hoe Andriamanitra Jesosy ty tokoa le zanako, izy no lohany amin'ny zavatra rehetra, izy no mitarika, dia avelako ny fiainako tarihiny. Fa ho hitanao fa raha izy no mitarika, raha izy no eo aloha, raha izy no mpamilo ny fiainanao, tsy handeha ho any amin'ny fahaverezana zany io fiainanao io. Fa taritinao any amin'ny fiainana sy fiadanana io, ary zany nambarany, zao ny lalana sy famarinana ary fiainanao izy, izay manaraka any tsy handeha amin'ny aizana, fanana fahazavanaina. De angatao ny fanahy masina ary, hoe fanahy masina ampio mba ahafahako mahatakatra sy mampiatra izany teny zany ka ahatonga an Jesosy ho lohany eo amin'ny fiainako. Ny famaritana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny de zao ravana hoe itoeran'ny fahafenonana rehetra Jesosy, hoy Paoly. Itoeran'ny fahafenonana rehetra Jesosy, hoy Paoly.
hitantsika zany amin'ny andininy fahasivy folo raha verina vakina toy izy manao hoe fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoerany fahafenona rehetra. Eto ravana dia hitantsika indray hoe Jesosy Kristy ilay nambara teo hoe mpitarika loha lamatoa voalohany dia tsy hoe manana ny toerana voalohany fotsiny izy, fa izy raha teo koa no manana ny zavatra rehetra hitoerany fahafenona, sitraky ny ray ao aminy ozy izy. Ary izay ny maha-Andriamanitra azy, ao aminy zany tsy misy fahabangana, tsy misy an'izany hoe tsy fahampiana, fa ao aminy zany de misy ny fahatanterahana complet ao am' Jesosy Kristy zany. Ohatran'ireny tavoahangy reny rehefa tena hoe feno rano tanteraka ny tavoahangy tsisy banga mihitsy, de ohatran'izay zany Jesosy Kristy. Ao aminy zany misy ny fahafenona ny amin'ny zavatra rehetra. Ary io zavatra rehetrarehetra io de tena amin'ny lafin-javatra rehetra io. Tsisy zany na inona ny zavatra domaine hoe azo tenenina eo, na fahalalana io, na fitiavana io, na voninahitra io, na hery io, na fahefana io, na inona dia ao aminy daholo misy ny fahafenona rehetra. Tsisy olombelona anana an'izany toerana zany. Ary izay ny maha-Andriamanitra azy. Satria ny olombelona tsy maintsy misy foana le fahabangana. Tsy maintsy misy foana le fahabangana amin'ny maha olombelona. Tsisy manana ny ampy ozy ny fitenenana. Tsisy manana ny ampy. Zany hoe tsisy manana ny fahafenona. Fa Jesosy Kristy manana. Fa Jesosy Kristy manana. Ary izay zany teolojia lalina be mila tadidin'ny olona rehetra mihitsy. Ary zany nanorata amin'ny Paoly azy eto, efa sitraky ny ray ao aminy ny sin'ny fahafenona ny amin'ny zavatra rehetra. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Ao amin'ny Jesosy ry havana ny misy ny fahafenona rehetra. Ary zany eny nahatonga ny Davidy ilaza manao hoe Jehovah ny mpiandry aho izy, tsy hanan-java mahory amin'ny teny frantsay je ne manquerai de rien. Tsisy manque ny fiainako raha Jehovah ny mpiandry aho, satria fantany fa ao amin'io Jehovah koa ny misy ny fahafenona rehetra amin'ny zavatra rehetra. De tahaka izany koa isika amin'izao fotoana zao malaza be zany hoe tsy ampy fitiavana. Fitiavan'ny ray aman-dreny, na inona aloha ataonao tsisy ray aman-dreny ahavita ameny fitiavana anao zany. Misy fahabangana foana eo. Tsy maintsy hisy fahabangana foana ary araka ny fampianarana izay niraisinay ravana. Raha ohatra ka teraka ny zaza ka amin'iny voalohany iny fotsiny ony no tsy eo le dadany na tsy mandray an'le zaza le dadany, de efa misy impacta sadany am'le zaza zay. Fa misy impacta sadany am'le zaza zay. Fa misy fahabangana terak'izay sadany aminy any. Ka aiza moa ny ahafahanao tena hoe andeha ameno ny fitiavana tretra. Misy zao ny sasany de mbola kely de fa kamboty ray kamboty reny. De aiza zany le fahafenona fitiavana? Iene. Mety hisy zany. Mety hisy ny fahabangana eto amin'ity zao tontolo zao ty, fa ao am' Jesosy Kristy tsika ny mameno azy. Ao am' Jesosy Kristy tsika ny manovo ny banga rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika. De le fitiavana ao am'izany fiainantsika izany. Jesosy Kristy ry havana. I Jesosy Kristy ry havana manana an'izany fitiavana zany izay azo hamenona ny tsy fahampiana fitiavana rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika io. De tahaka izany koa mety misy tsy fahampiana amin'ny lafiny fahendrena ao anatinao ao am' Jesosy Kristy no misy ny fahendrena rehetra. Ao am' Jesosy Kristy no manana an'izany fahalalana rehetrarehetra zany izy. Ary afaka tena manovo an'izany ao aminy ianao. Ny fahaizana sy ny fahendrena rehetra ananany zany. Ary afaka mandray izany ao amintsika. Ny kely hery ozy de omeny hery be. Ao anatin'izany tsy fahasalamana. Ananany zany. Ary zany mahatonga antsika ilaza manao hoe ny dokotera ne de mitsabo hoe fa Jesosy Kristy no manasitrana. Satria ao aminy no misy ny fahasalamana. Ao aminy no misy ny fanasitranana rehetra. Afaka manasitrana sy manafaka ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra izy. Ny tsy fahalalana, ninninona fahabangana, ozany hoe ka ny azo ny banga amin'ny fiainako aloha zany zao de resa-bola, tsy ampy ny volako. Manana an'izany ve izy? Izy ny tompon'ny arena. Zany mahatonga anirantsika hoe ry tompon'ny arena ao. Ao aminy ny arena rehetrarehetra, azo ny volamena sy ny volafotsy, azo zao rehetra zao. Ny zavatra misy manko am'izao fotoana zao de izao, mitady ameno an'io banga io ny olona, amin'ny zavatra rehetra mihitsy, ary mitady an'io any am'izao tontolo zao izy. De mitady an'izany any amin'ny zava-matomelona ny sasany. Mitady an'izany any amin'ny filokana sy ny filalaovan-dratsy ary ny fandihizana ny sasany. Mitady an'izany any amin'ny fitsangatsangana sy ny zavatra samihafa ny sasany.
any ve anao no mitady fiadanana raha tsapanao fa tsy manam-piadanana ianao raha misy an'izany fahabangana zany eo amin'ny fiainanao mandehana manofan'izany eo amin'i Jesosy fa izy ny manana ny fahafinoana amin'ny zavatra rehetra fa raha vao tsy eo amin'i Jesosy tsika dia miraparapa mitady zavatra hafa kanefa zavatra izay tsy mahafeno antsika akory fa vao mainka mandavaka sy mandoaka ny fiainantsika azy ary mampiditra antsika ao anatin'ny kizo lalina dia kizo laliny tsy fananana sy ny voamaika azy fampitehana amin'ny faravam-piainana. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao, inona ny zavatra banga sy tsy ampy amin'ny fiainanao? Ao amin'i Jesosy Kristy ry havana, manana omenanao izy, manana menona ny bango amin'ny fiainanao izy, fa manatona azy amin'ity anio ity. Taonanao hanantona azy dia hiteny amin'io Jesosy reto ny zavatra banga amin'ny fiainako. Ianao ilay manana ny fahafenona amin'ireo, ianao no hanampy ahy. Izany ny ambaran'ny tenin'ny abolantsika, ny tsy ampiketsa ozy mivezivezy, ny very ondro manara-morona. Ao amin'i Jesosy Kristy mitady fa manana hamenona ny ketsa tsy ampy eo amin'ny fiainanao izy. Ny famaritana farany izay hitantsika eto nefa dia izao hoe ny ran'i Jesosy Kristy no nampihavanana ny zavatra rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany. Hoy Paoly, ny ran'i Jesosy Kristy no nampihavanana ny zavatra rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany. Hoy Paoly. Hitantsika izany amin'ny andininy 20. Raha verina vakiana dia hoy izy manao hoe sady izy no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy izao no fampihavanana izany na ny etỳ ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Eto karavana dia mahita fa i Jesosy Kristy dia nahavita mission lehibe, dia ny mission any fampihavanana. Nampihavana izy, nampihavana ny zavatra rehetra izy tamin'Andriamanitra ary nampihavana ny zavatra rehetra tamin'ny tenany koa. Teo amin'ny testamenta taloha ry havana dia be dia be ny zavatra izay nahatonga ny olona ho tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ao anatin'izany izao ny fahotana. Rehefa nanolotra Adamaseva dia niala tamin'Andriamanitra, nitsoaka, nihery, simba ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia tsy maintsy naka biby, novonoina, nalatsa-drà mba ahafahana manakona sy mampitafy any Adamaseva. Dia rehefa voatafy Adamaseva, rehefa maty ilay biby dia ny fahafatesan'iny biby iny no anisany nampihavana indray ka nahafahany Adamaseva niseho indray teo anatrehan'Andriamanitra. Avy eo nandeha ny testamenta taloha rehetrarehetra dia izany ny zavatra nampianarin'Andriamanitra ny olona hoe tsy maintsy mitady ianareo substitut na hoe biby hoentina alatsa-drà. Ka ny raniny biby izay milatsaka iny ny solo ny rà izay tokony halatsaka taminareo dia afaka nihavana ihany isika. Dia afaka nihavana. Ary izany natokan'Andriamanitra afaka nitoetra teo anivon'ny Israely, afaka niara-nonina tamin'ny Israely. Raha jerevanao ny Eksodosy dia nisy ilay tabernakely, afaka niara-nonina tamin'ny olombelona Andriamanitra, afaka niara-mipetraka nihavana tamin'ny olombelona Andriamanitra. Fa tao ambadik'izay isan'andro isan'andro misy fanatitra dorana foana eo amin'io tempolo io. Misy fanatitra dorana foana dia fanatitra noho ny ota ho fanadiovana mba hahafahan'Andriamanitra mitoetra sy mihavana amin'ny olombelona. Dia nisy fanatitra dorana foana teo isan'andro isan'andro. Ary inona? Taty amin'ny testamenta vaovao, rehefa tonga Jesosy Kristy dia hoy Andriamanitra hoe ity ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ny ran'i Jesosy Kristy, ny ran'ilay Andriamanitra no nilatsaka. Ka niza nanaiky an'iny rà nilatsaka iny ho fanadiovana azy dia mandray ilay famelan-keloka, vita fihavanana amin'Andriamanitra, miombona sy hamarin'Andriamanitra. Ary izay no mahatokana hoe ny ran'i Jesosy Kristy no nampihavana ny olona tamin'Andriamanitra. Dia tsy misy tsony izany rana biby ny ilaina, fa ny ran'i Jesosy Kristy dia ampihavanana. Ary fanatitra sorona indray mandeha io, tsy miverina intsony satria nahoana? Satria matanjaka be ny herin'io sorona io, matanjaka be ny herin'io rano latsaka io, fa tsy ran'olombelona io na rana biby fa rana Andriamanitra, rana Dieu. Ary izay no mahatonga an'io mahavita manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Dieu no nandatsaka ny rany mba ho fampihavanana. Ary niza manatona an'i Jesosy Kristy ka mandray an'io ran'i Jesosy Kristy io dia tsy hoe mihavana amin'Andriamanitra fotsiny izy, fa lasa mihavana amin'izy samy izy koa izy. Ary izany ny ravana ny dikan'io azo fijaliana io
iny mitsangana iny a de maneho fa Jesosy Kristy no nampiavana olombelona tamin'Andriamanitra ary ilay mitsivalana de maneho fa ny olombelona samy olona koa de nampiavaniny tamin'ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana ary zany ny teolojia lalina be zay ambary zany ny hery sy ny tanjaky Jesosy Kristy zany ny fahefana nentiny zany. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miovy zany fa nizaniza manantona an' Jesosy Kristy mandraka ankehitriny izao de mihavana amin'Andriamanitra, tafakambana amin'Andriamanitra izay rehetra manantona azy. Angamba ianao ry havana mety tafasaraka tamin'Andriamanitra ianao noho ny fahotana, mety be deabe ny zavatra tsy nentina ataonao, mety efa hatramin'izay ianao tsy nivavaka, mety efa nanadino an'Andriamanitra fa mahita an'izao afatra izao anao na mandray an'izao toriteny izao anao de miaino mangilana ny sofinao. Amin'io afaka nihavana amin'Andriamanitra ianao raha mino ny asa-pamonjena zay nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, ny ranony manadio anao ho amin'ny tsy fahataterahanao rehetra, ny ranony manafaka anao ka rehefa izay dia voavela heloka ianao ary tafakambana vita fihavanana amin'Andriamanitra. Anio de anio ihany de azonao raisiny zany raha mino ianao amin'ny finoanao i Andriamanitra mpanota mangataka ny ran'ny Jesosy Kristy zanakao anadio aho de raiso ho an'ny tenanao ny rany Kristy mba hahafahanao mihavana amin'Andriamanitra. Ary rehefa manana an'izany finoana izany ny olona ry havana de tena manana fahasahiana mihitsy manantona an'Andriamanitra. Tsy misy fanamelohan-tena zany ozy Paoly ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary zany no mahatonga ny bokin'ny Hebreo milaza mihitsy hoe manatona amin'ny fahasahiana amin'izay eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra efa nisy mpisorona be tao izy ny alohantsika de Jesosy Kristy izay nitondra ny ranony fanekena teo amin'ny tenany de izy ny nanadio ny lalantsika tamin'ny rany de afaka manantona an'Andriamanitra amin'izay tsika ary afaka manantona tsy misy pentipentina, manantona voadio noho ny amin'izany ranony zanak'ondry nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana zany. Fa eto koa ravana de te-tarika atsika fa isika samysika koa de ampihavan'Andriamanitra. Ny mahatonga ny olona miady mantsy na mpivady io na mpiray tam-po io de satria tsy mety manantona an'Andriamanitra ny olona fa raha tena manantona an' Jesosy Kristy ianao, raha tena manantona ny hazo fijaliana ianao ka manantona an' Jesosy Kristy tsy maintsy mihavana ny olona manodidina anao ianao. Fa tsisy an'izany hoe manantona an' Jesosy mivavaka sy manaraka an' Jesosy nefa tafasaraka. Fa ny mahatonga ny olona ohatra fotsiny zao ny mpivady hisara-panambadiana de satria tsy Jesosy Kristy no tena ivo, fa raha Jesosy Kristy no tena ivo ny tokantrano mampifandray azy de tsy tafasaraka io ry havana, tsy tafasaraka io. Ary tahaka izany koa eo amintsika kristianina samy kristianina manantona an' Jesosy Kristy tsika nefa miady sy mifanao antoko, mizarazara sy mifankala ary mifanenjika zava-dozana izany lasa le fitorina filazantsara lay rany Jesosy Kristy mihitsy ny lasa ohatrany hoe fangara tsisy heriny amin'reto olo reto ny rany Jesosy Kristy ny latsaka no to miady midaholo izy menakavy nefa nampihavana azy samy izy any Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana, nampihavana antsika Jesosy Kristy. Ny dikan'izay zao ny nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana de ny mba hahatonga antsika hihavana sy hifankatia. Zay ny nahafatesany teo ambony hazo fijaliana. Ka raha ohatra ianao ka tsy mety hihavana na tsy mety hifankatia, ampino namanao mazava ho azy fa mandahy sy manao tsinitsinina ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana zany. Fa rehefa tena manantona ny hazo fijaliana ny olona ka mandray famelan-keloka, moramora aminy mamela ny heloky ny hafa, mamela heloky ny namany, satria na tsy ary voavela heloka izy ka. Mba firy moa ny fahotana vitanao raha oharina amin'ny fahotana izay nataony namanao taminao tsy mety havelanao heloka io, mba firy azo ampitahaina ve zany? Ka raha nandray famelan-keloka teo amin'ny rany Jesosy Kristy ianao, raha nahatsapany zany de ho moramora aminao ny anomeko famelan-keloka, satria sambatra zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana, sambatra zay tsy isain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Ny fanontaniana mipetraka aminy kosa aminao zany de izao hoe manaiky hihavana ve isika? Hihavana amin'Andriamanitra, hihavana amin'ny manodidina. Ry havana, mitaona anao filazantsara ny fampihavanana ny filazantsara toriana. Naiza toriana ny nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana de toriana eo amin'izany toerana izany ny fihavanana. Mampihavana antsika amin'Andriamanitra manko hazo fijaliana io, fa mampihavana antsika samysika koa. Torio ny fitiavana, torio ny fitiavana. Raha fitinina zay rehetra nambara teo de hitantsika toeravana fa voalohany lay matoa
ary loha i Jesosy Kristy hoy Paoly. Ataovy amin'izay toerana izay Jesosy amin'ny fiainanao. Izy no meo ilay toerana voalohany. Izy no ataovy amin'ny toerana ambony indrindra. Dia ny teniny sy ny fibaikony aloha ny voalohany, vao ny teniny sy ny fibaikony izao tontolo izao. Eny izay vao ny safidinao koa aza ny an'i Jesosy aloha. Fa rehefa mipetraka amin'izay toerana voalohany izay Jesosy, dia izay vao milamina ny fiainantsika. Fa raha mbola izy ny ataontsika any amin'ny farany ihany dia mikorotana foana satria tsy mbola ara-dalàna izany ilay plasin'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Ny faharoa dia izao, itoeran'ny fahafenoana rehetra Jesosy hoy Paoly. Ao aminy no misy ny fahafenoana rehetra e. Ninona fahabangana aminao aza misalasala mihitsy manantona azy. Na inona io na inona. Na inona io na inona. Dia manatona azy fa manana omenanao izy. Hamenona ny bango eo amin'ny fiainanao. Ary ny farany, ny ran'i Jesosy no nampihavana ny zavatra rehetra, na ny etỳ ambonin'ny tany na ny any an-danitra, hoy Paoly. Dia mbola izany ihany driavana mandraka ankehitriny izao. Mandao anatony anazy fijaliana isika. Dia hangataka ilay rahany hanadio antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra, mba hananantsika firaisana amin'Andriamanitra. Aza mitoetra ao anatin'ny ota, fa meteza ho diovin'i Jesosy amin'ny rahany. Ary meteza mela heloka, satria izany no nahafatesany teo ambony fijaliana, ny hananantsika fihavanana, handehanantsika amin'ny fitiavana sy ny fihavanana. Ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra. Amen.